Henikajy henim-boninahitra moa ianareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity ary faly mitafatafa aminareo indray aho. Tolorako anareo foana ny arahaba mba hampirariantsoa mba ho mariky fanajana ary ny tonga tsy miarahaba raha teo moa na mantezitra koa tsy sanatria tezitra aho tonga eto nohon' zany dia tsy maintsy arahaba tompoko lahy arahaba tompoko vavy. Mizara ny zavamisy mizara ny vaovao mandalo ary ireo rehetra misongadina ao a Madagasikara moa ny zavatra ataontsika ato ka ho zaraina izany zavatra rehetra izany araka ny misy marina fa mialohany idirantsika amin'izany zavadrehetra izany dia mbola entanina toy ny mahazatra foana ianareo aboneny chaîne atsika ary asio j'aime ny video indrindra aza adinona foana ny mametraka ny commentaire ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka zay ifanaovantsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abone vetivety ary ny chaîne atsika. Resaka andrana ny amin'ny valana aretina indray no hanombontsika ity video manaraka ity. Raha ny fantatra sy ny vaovao misy moa dia nandaitra ny andrana hiadina ny pesta. Rehefa nanao asam-pikarohana siantifika momba ny fanafody hiadina amin'ny pesta tamin'ny alalan'ny andrana dia natratra manodidina ny 900 ny tampahombiazana. Fanafody atelina natao tamin'ny ciprofloxacine sy ny tsindrona gentamicine no fitsaboana natao. Tsy ahivona moa fa ity no andrana voalohany hiadina amin'ny pesta ao a Madagasikara izay niarahany teo amin'ny ivontoeram-pikarohana tao antoerana sy ny any ivelan'ny asa. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2024 no nanaovana izy io teny district 112 ka marary 500 izay 2022 ny tratran'ny pesta no nanaovana izany fandalinana izany. Ny manaraka indray dia resaka fanatrehana ny synode lehibe any FJKM. Skoto roa lahy no navita nandeha bisikleta Antananarivo Fort Dauphin nandritra ny 10 andro. Tonga soa mantsara av Fort Dauphin ireo skoto roa lahy aveo anivon'ny Sampaty FJKM rehefa nandeha amin'ny bisikleta tamin'ny lalana 10 kilometatra nandritra ny 10 andro no nanaovany izy ireo izany. Niala avy ao Antananarivo renivohitra ny 4 aogositra lasa teo izy ireo izay hanatrika ny synode lehibe any FJKM raha ny fanazavana. Hilaza ny resaka fifamezivezena sy ny fifamoivoizana indray isika amin'ity manaraka ity. Ansirabe Antananarivo niakatra ho roa alina ariary ny sarandalana noho ny faharatsy amin'ny lalana. Araka ny fanadahadina izay nataony vaovaon'ny Kolo TV ary hita tao amin'ny pejin'izy ireo fa mitarena ireo mpitatitra sy ireo mpampiasa ny lalam-pirenena fafito manoloana ny faharatsy andalana sy ny vovoka izay miteraka tsy fahasalamana. Eo ihany koa ny fahasimbany fiara fitaterana vokatra izay faharatsy andalana izay ka miteraka fatiantoka tanteraka ho an'ireo mpitatitra. Manoloana izany moa dia niakatra ho roa alina ariary ny sarandalana izay mampitohy any Ansirabe sy Antananarivo renivohitra ho any ao amin'ny toby antsonana Antananarivo. Voalazalazantsika sy voaresaka atsika ary voazarantsika moa ny mikasika aniny fitaterana iny fandeha ary isika hilaza kely indray ny mikasika ny fahasalamana sy ny hopitaly. Hopitalim-panjakana niaiky ireo tompona andraikitra ny hopitaly fa misy ny lesoka amin'ny fandraisana marary. Ekena fa mety misy ny fanavakavahana sy ny tsy firarahina amin'ny fandraisana marary eny amin'ny hopitaly ary mialatsiny amin'izay ny harany izany hoy ny dokotera Rakotonevy Dikaela ilay talepy solitoerana eo anivona Hasgera tao amin'ny fandaharana ifampiresaka @santé tao amin'ny pejin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ity farany moa izay nanentana ny amin'ny tokony hanatonana any ireo tompona andraikitra eo anivona hopitaly raha toa ka misy ny fitarenana na ny tsy fahafampo. Voalaza ihany koa fa hatsaraina ny fandraisana eny anivona hopitalim-panjakana amin'ny alalan'ny officier d'accueil et d'information ahafahana mandamina ny marary arakaraka ny fahavoazany. Hoany ao amin'ny maternité Befilatanana moa dia nilaza mazava ny taleny prof Randriambololona Dimona Malala fa tsy maintsy any amin'ny bureau natokana handoavam-bola ihany no anaovana izany fa tsy misy ny mpiasa ny fahasalamana afaka mandray vola manokana izany intsony. Izany moa ny mikasika ny hopitalim-panjakana sy ny zavamisy eny amin'ny hopitalim-panjakana ary niaiky ireo tompona andraikitry ny hopitaly fa misy ny lesoka amin'ny fandraisana marary. Lazaina sy ampahafantarina moa iny zavatra iny
iny satria anisany tena zava-dehibe moa izany resaka fahasalamana izany, indrindra resaka marary izay mila fitsaboana, ka izany no antony tena izarako ity vaovao ity aminareo rehetra. Ny manaraka izay hozarintsika ihany koa dia hiresaresaka ny mikasika ny nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ENARA, ilay ivontoerana ahafahana mampiranty ny vokatra malagasy. Antananarivo 4 Aogositra 2024, androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ENARA ilay ivontoerana ahafahana mampiranty ny vokatra malagasy eny amin'ny laky arivo, izay tafiditra ao anatin'ny tsenabe ny vondrona Sadaiky, izay atao ao Madagasikara manomboka ny androany 4 Aogositra hatramin'ny 20 Aogositra ho avy izao. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny Ramatoa vadiny nitarika ny delegasion eo anivon'ny anterimeran-doholona nandritra ny lanonana ny filoha lefitry ny anterimeran-doholona misahana ny faritany atsimo, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Nicolas Rabemananjara. Tsara ho fantatra moa fa dia trano eva maro ahitana asa tanana sy ny vokatra malagasy no hita eny amin'ny ENARA mandritra ny tsenabe ny Sadaiky. Hilaza ny mikasika ny baolina kitra malagasy ndray isika rehefa avy nilaza iny zavatra izay nasiantsika resaka iny. Izy ity moa dia fanehoan-kevitra izay nataony mpanazatra ny Barea, ny 4-4D no nahazahoana fandresena ho iroro, tsy nahomby ny taktika 3-5D izay napetraka tany amboalohany ho mpanazatra Romialy Rakotondrabe. Taorian'ny fandresena roany ohatra azon'ny Barea manoloana ny Centrafrika tamin'ny lalao fahatelo ny tsanina 2024 vondrana be. Raha ny composition moa dia niekitrehitra ny hilalao haingana sy hampiasa ireo hilatra roa saingy voamaikana nahirana izany. Tsy maintsy nanova 4-4D tamin'ny fizaram-potoana faharoa nampitombona ny afovoan'ny kianja ka nahitana ny isa roa. Ady farany miandry ny Barea dia ny sabotsy 20 Aogositra izao ny fihaonana amin'ny Burkina Faso, lalao hamagitra na ho lasa natsia amin'ny ampahifadalan'ny tranina 2024 ny Barea de Madagasikara. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa noresantsika sy ny zavatra izay efa nozarentsika tato. Raha fintipitinina ireo rehetra izay efa voalaza dia nilaza ny mikasika ny sarandalana Antsirabe Antananarivo isika, izay niakatra ho 2 alina ariary ny sarandalana noho ny faharatsian'ny lalana. Nilaza ihany koa isika ny mikasika ny fanatrehana ny synode lehibe any FJKM izay nisy skoto 2 alahy na vita nandeha bisikileta Antananarivo Fort Dauphin izay nandritra ny 10 andro. Tato anatin'ity video ity ihany koa no nilazantsika ny resaka hopitalim-panjakana izay niaiky ireo tompon'andraikitry ny hopitaly fa misy ny lesoka amin'ny fandraisana ny marary. Tato ihany koa isika nilaza fa androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny ENARA ilay ivontoerana ahafahana mampiranty ny vokatra malagasy eny amin'ny laky arivo izay tafiditra ao anatin'ny tsenabe ny vondrona Sadaiky. Ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy halavy anay resaka hametra beloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.